Alatsinainy 20 ny volana Martsa taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Joany, nalaina tao amin'ny toko 12 ny andininy voalohany hatramin'ny 12. Avelao izy fa mitahiry izany ho amin'ny andro andevenanay. Noho ny enemana sisa tsy hahatongavan'ny Paka dia tonga tany Betania Jesoa, tany amin'izay nitoeran'i Lazara ilay natsangan'i Jesoa velona. Nanaovan'ny taon'andro izy ka i Marta nampihinana, i Lazara izay isan'ny niara-nihinana taminy, ary Maria kosa nakadia lo-ilomanitra sarobidy. Lanjan'ny iray livatra natao tamin'ny saloin'ny Marta dia nanositra ny tongotry Jesoa sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ka nandraraka eran'ny trano ny antry ny diloilo. Tamin'izay hoy Jodasy Iskariota, anankiray tamin'ny mpianany, ilay efa hamadika azy hoe tsy naleo re namidy deny 300 iny diloilo-manitra iny ka nomenany mahantra. Tsy ny fiahin'ny mahantra nefa no nilazany an'izany, fa noho izy mpangalatra sy mpitana ny kitapom-bola ary ny fetsy izay nalatsaka tao anatiny. Ka hoy Jesoa taminy, avelao izy anao fa nitahiry izany ho amin'ny andro andevenanay, fa ny mahantra dia hisy mandrakariva eto aminareo, ary izao kosa tsy mba ho eto aminareo lalandava. Maro tamin'ny jody no nahare hoe tao Betania Jesoa, ka tonga tao tsy noho ny Jesoa ihany fa mba ahitany Lazara ilay natsangany ho velona koa. Ny lehiben'ny mpisorona ho finoana, satria noho izy dia maro ny olona niala tamin'ny jody ka nino an'i Jesoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.